ahafahan'ireo taxi be miverina miasa fitaoriany fampiatoana azy ireo dia misy ireo lamina ara-pahasalamana napetraky ny ministera ny fitaterana ho fiarovana ireo mpandeha mifamezivezy. Isan'ireny ny fampiasana ny gel hydroalcoolique ho an'ireo mpandeha izay mandray ny fiara ka ny resevera no mandraraka izany. Tsy ampy anefa izany hoe mampiona ratolo-janahary pointeur amin'ny zotra H mampitohy anilazaina sy ambody fono. Raha ny tena marina aloha zany tokony izay isan'andro ny tena fahafahana mampiasa an'io raha ny tena izy. Fa zay moa zany ny zava-misy napetaka zareo dia tsy maintsy tantalina arak'izay ilay izy fa ny fangatana moa zany mba mahazara isan'andro le zelona dia zareo fotoana dia mba voary koa zany le olona amin'izay fotoana izay. Mahatsitsiana aloha le izy aloha raha tena hoe ampiasaina foana le izy ray andro aloha dia valany fa tsy maintsy somary mitsitsy ianao zany satria efa fihetrana apetaka zareo moa izy isaky ny atelona dia tsy maintsy tsinjaraina arak'izay tokony izy le izy. Ankoatra ny fanadiovana ireo mpandeha ny tanany amin'ny gelman dia tsy maintsy manao arovava ihany koa ny mpamily sy ny mpanampy azy. Ny fiara rehetra dia tsy maintsy mandalo famindrana ranom-panafody rehefa avy miasa. Nambaran'ny Frank Andrianasolo, mpandrindra ny famindrana fanafody eny Antsonjobe fa amin'ny roa ratolakandro no fanaovana izany. Raha ny voalazan'ireo mpitatitra dia nanomboka tamin'ny 10 maraina izy ireo no nandahatra ny fiarany teny. Ahiditra fourrière avy hatrany no miandry ireo izay tsy manara-dalàna. Famindrana sa makatitsina atao antany amin'ny terminus resaka logistique sy moyen. Raha eto Antananarivo fotsiny zao dia misy terminus mihoatra ny telonjato mahery. Dia imagine ny déploiement ana olona zany manao an'izy be loatra. Zany nampatonga anay nanao hoe alao amin'ny toerana anaky folo ngamany izay no manao an'le désinfection. Eto amin'ity toerana ity zany mokely izao mahatonga hatrany amin'ny 680 zany tomobile voaray. Isan'andro zany natao ny désinfection an'ireo fiara pitaterana zany dia atao amin'ny virucide zany le désinfection. Le virucide zany dia produit mamona le virus corona zany manatin'le tomobile. Ty autocollant ty zany no ahafahana mahafantatra hoe nanao sa tsy nanao désinfection le olona. Isan'andro zany rehefa vita ny désinfection dia mametaka gomety izahay amin'ity toerana ity. Ohatra androany zao dia eto mipetrahana le gomety. Ho an'ireo mpandeha kosa indray dia tsy voahaja ilay iray metatra ao anaty fiara. Tokony hisy lamina ihany koa eny amin'ireny toerana natokana hiandrasana fiara iombonana ireny mba tsy hisiny ny fisisiana. Raha ho any androany alakamisy 13 aprily dia hita fa miamitombo ireo taxi be miasa fa tsy toy ny omaly. Ny zotra 920 ohatra dia 12 amin'ny fiara 510 ihany no niasa ny alarobia 20 aprily. 420 kosa izany ho an'ny zotra 710 sy 10. Ny anay zany ny fanapa-kevitra an'iraisina zany dia miasa daholo ny tômôbila. Izay ara-dalàna ny taratasy dia mahazo miasa daholo. Fa tsisy hoe tony ihany miasa androany tony ihany miasa rapetro fa miara-miasa daholo ny anay ny tômôbila. Izay fantabiana ho amin'izay tômôbila ara-dalàna ny vizity sy ny assurance sy ny patente. Indray zao aloha anankitelo ihany zao ny ampiasainay aloha hatramin'izao. Analakely ambopotsy laoty.